izahay atao mibrao le teny diny amin'ny kolokolo izay tariako moa zany dia tsy afaka milolona ka ilaza fa avita irery amin'ny aty ny fahalovana fa manana andraikitra lehibe amin'izany aloha ny olom-pirenena indrindraindrindra isika atao anatin'ny fiangonana ary isika atao anatin'ny fiangonana katolika izay misy ny tenanay ihany koa dia mahalala tsara ny foto-kevitry joroana ny amin'ny hoe tsy dia ny fananakarena loatra no lidirana any amin'ny zanylanitra zany fa ny fahatsapana fa osa sy malemy ka angatahana fitahinjanahary. Ny olona manao kolikoly matetika dia mieritreritra fa mahavita tena ary mafy be. Fantatra nefa fa maolona dia eo ny fahosana sy ny fahalemena ka tsy maintsy hifankahirezantsika mianakavy ary eo mihitsy nipetrahan'ny leson'ny fiangonana amin'ny fankahirezana ny tsirairay na dia atao hoe osa sy malemy aza. Izahay tao birao le tena dina amin'ny kolikoly tompo dia mahatsiaro tena manana didy mizara ny fahaiza manao amin'izany ady amin'ny kolikoly zany dia ny loha hevitra ho iaho ovela-delana raha sitrakareo ary izay efa nomaniko izay letietrareto hoe fanentana sy mifanaraka amin'izay filana sy ny etahitantsika tendre ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay araka ny fomba fijery sy ny fanao ny birao le tena dina kolikoly. Misy ny mpakatym-pirenena izay tsy maintsy aingana le antsoina hoe stratégie nationale de lutte contre la corruption. Izy io zany efa nisy tany aloha tamy fa ny zavatra nisy amin'izao fotoana izao no resahako. Napetraka izy io tamin'ny 2021 ary 10 taona ny faharetany hatramin'ny 2022 zany. Io mpakatym-pirenena io dia mifototra amina singa telo. Ny voalohany amin'izany dia ny fanabeazana, ny manaraka fisorohana ary ny farany dia ny fampiarana ny lalàna. Beazina ny olona ny olom-pirenena mba handany kolikoly ary raha mahita izy resy lahatra ny namany eo akaiky izay nahazo fanabeazana ihany koa kanefa mantevin-koditra dia tsy maintsy lazainy ampahany be maso toria mihitsy aza hoe nanao kolikoly ka izay fitsanganana vavolombelona izay ary fahasahina manoloana n'ilay ady sy ilay ratsy izay goavana sy mamotika ny firenena dia ilaina amin'ny atakina amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Manana andraikitra lehibe ho hitantsika rehefa avy eo ny fiangonana manoloana an'izany satria iza moa ireo olona manao an'ireo fa tsy ny matetika ny olona mandeha mivavaka amin'ny andro rahady na mandeha mamonjy moski na milaza fa manompo an'ireto razana n'Andriamanitra isantsokajiny ireto, izany hoe manana an'izay Andriamanina izy ary ny fahalalana ny Andriamanitra ny tsirairay tsy tia ratsy nefa maninona no tahaka ny tsy voton'ny finoana izay ananany famorona any amin'ilay ratsy sy ny fositra manimba ny fiainan'ny fiarahamonina. Ny fisorohana dia hijerena ny hirika rehetrarehetra izay mampanjary ny kolikoly. Ezahana sorohana ny hirika rehetra mba tsy hanjary ny kolikoly amin'ny alalan'ny fitaovana anankiray. Io zany zao ny ampiasaintsika mianakavy le antsoina hoe cartographie des risques. Isantsehatra dia jerena daholo ny hirika rehetra mampanjary ny kolikoly mba ahafahana manombana ny fepetra isorohana ny kolikoly. Dia fomba anankiray izay hoentintsika amin'izao fotoana izao misoroka ny kolikoly isantsehatra na sehatra miankina io na sehatra tsy miankina dia ny fametrahana ny haikajy mirindra. Ary izy io rehefa mametraka an'izy io ny any amin'ny sehatra asa isantsokajy na ao amin'ny sehatra miankina na tsy miankina
dia tery lalana fa tsy kely lalana, tery lalana ny mpanao kolikoly. Rehefa tsy latra mibalany fananarina ozy izy ny zaza dia tsy maintsy asiana fitsoka. Dia tahaka izay koa ty olombelona manam-pahefana, manan-katao, satria hono efa lehibe dia tsy azo taizana intsony, ary fomba fiasany tsy mila fisorohana zany akory dia tsy maintsy ampiarina amin'ny lalàna. Fantatritsika tsara ny zava-misy amin'izao fotoana izao, misy ray aman-dreny teo aloha, misy ray aman-dreny amin'izao izay mety atao hoe tsy raitra nybalany fananarana intsony, satria mety eritreretina fa lay kely io no tena fanjara sy andraikitra nomena ny tena mo izy ity ka tsy maintsy ijoroana hatramin'ny farany na dia mavesatra azy. Dia didinay no milaza tsy mety zao zavatra zao, dia tsy maintsy ampiarina amin'ny lalàna. Na izy na iza dia reo zany le tongotra telo tsy roa fa telo andehanan'ny mpadiadi-pirenena mikasika ny avy amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Hoy ateo hoe 20 taona mahery no ny antsetra miraoale tena dinan'ny kolikoly sy ireo rafitra rehetra izay miaraka aminy mandresy lahatra, mametraka ny fisorohana, mampiatra ny lalàna, somary malisarisa ihany vokatra. Ary rehefa malisarisa vokatra dia tsy maintsy mitady vahaolana sika malaky dia malaky. Nametraka sika fomba fiasa vaovao. Voalohany amin'izany aloha ny fahatsapana ny hoe tsy maintsy hampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra fa tsy misy ahirika. Tsy mahatsiaro tena tompony malagasy amin'ny ady amin'ny kolikoly fa lazay fa ny bianco ihany. Fahamarinan'le teny dia hoe misy olona tokoa natao hitarika fa raha hoe izy rery no mahefa ny zavatra rehetra dia raha ihany ambony no mahefa ny zavatra rehetra hoazy olona iny. Fa ny bianco raha ady amin'ny kolikoly tsy afaka mihitsy olon'olona na hanirika ka tsy ampitambatra mifasika ho vato. Zay le tanjona mifasika isika rehetrarehetra manoloana an'le ady samy mitaraina, samy menomeno. Fa ny biraoma le tena dinan'ny kolikoly nitarika atsika io zany le simenitra. Fa simenitra hoe mahavita trano raha tsy eo ny vato ny briky ny fasika dia ny simenitra no mampitambatra azy. Izay le toetsaina itondrahantsika ny ady amin'ny kolikoly nanomboka tamin'ny 20 sy 10. Simenitra ny bianco, mpitarika ny bianco, tsy izy rery ihany no manao fa manomboka mampanao izy mode opératoire fiafara. Ny olom-pirenena misy ireo mpitarika fiarahamonina tahaka anareo atao justice ep dia iara-iasa nay raha manao tena dinan'ny kolikoly amin'ny fanatanana ny olona andany kolikoly eo voalohany indrindra ary andetana ny olona itoroka raha tsy zakany le kolikoly ny atotany. Isika rehetra zao manana andraikitra ngeza be mihitsy satria olona totely tsika ny antsoina hoe leader d'opinion. Justice ep zany rehefa miteny zany tonga dia henona ankatoavina toy izy tompoko ny fanabeazana izay ataonareo, ny fandresen-davitra izay ataonareo, ary andradrainay ianareo ary zay antony tena tsy maintsy nanaovako an'izao fisehoana ifampitafa amintsika mianakavy ny vantan'izao satria eto daholo zany ireo olona ireo androany. Tsy fiangavianany fa tena tonga dia hoe inona ary ny zavatra tadiavinareo amin'izay traikefanananay ahafahantsika miara-miasa sy ampahory anareo amin'izany fitaizana izany indrindra ny ady amin'ny fahalovana.